GG Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aelina Nissan vous présentent. Disokajy indray ny fanjakana malagasy niazakazaka tamin'ny fametrahana ilay fonds souverain izay hitantana ny vola avy amin'ny sehatra ny fitrandrana ny arena kibony tany araka ny voalaza ny kôdiminia vaovao. Noho i fonds souverain tsy mbola nitsangana tsy afaka nandrotsaka ny $2.10 ho an'ny fanjakana malagasy ny taona 2024 ny orinasa QMM ny taolany aro. Isan'ny hodinihana mandritra ity fivoriana rapotony antenimera ity ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024. Tsy anjara nisy olombavim-bahoaka ny manao ny tatitry ny asan'ny gouvernemanta hoy izy ireo androany na eny ny toraka voninkazo natao ny filohan'ny antenimera-pirenena mikasika ny asan'ny fitondram-panjakana. Mbola manana fahefaneto amin'ny firenena ve ny Prime Ministre samy petraka ho tsangan'olona fotsiny ihany hoy ny teo anivo ny voavonana antso eo anatrehany fanginana sy ny tsy fahitany ity Prime Ministre ity eo anatrehan'izao olam-bahoaka izao. Tovolahy iray voendrikendrika fa nangalatra koa no namony ainy noho ny voninahzo azy teny Anosy Alambodratrimo. Ilay koa nefa hita taty aoriana ary olona hafa no nakazy raha ny fanazavana voaray. Manjaka ny fampijaliana sy fanitsakitsana ny zorolombelona eny anivon'ny fonja ny Rwanda araka ny tatitra nataony Human Rights. Ankoatra ireo endrika fampijaliana ara-batana misy ihany koa ny fanerena mivantana ireo voafonja anoso ny fanekena na eloka tsy nataony aza ka hiarany vony ireo izay tsy manaiky izany. Arao vetrany ny andindininy makasika ireo. Manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahita lavitra kolo amin'ny ity alina ity manasanao hanarika izany hatramin'ny farany ny matoa andahatsoratra avy hatrany tahaka ny mahazatra rondesa tarantsika ny fampahalalam-baovao an'ity alina ity. Diso azy indray ny fanjakana malagasy niazakazaka tany amin'ny fametrahana ny fonds souverain izay hitantana ny vola avy amin'ny sehatry ny fitrandrana arena kibony tany araka ny voalaza ny kôdiminia vaovao. Noho io fonds souverain io mbola tsy mitsangana tsy afaka nandrotsaka ny $2.10 ho an'ny fanjakana malagasy ho an'ny taona 2024 ny QMM atao tolagaro ary ao ary ny matoa andahatsoratra. Taoriny fanaovatsony fifanarana vaovao teo amin'ny QMM sy ny fanjakana malagasy ny volana aogositra 2022 tsy ny amin'ny sintsony no mitantana sy manaramaso ny anjara-petrabola ny fanjakana malagasy amin'ny fitrandrana fasimainty ao taolagnaro fa ny fonds souverain malagasy raha tokony nandrotsaka $2.10 ho an'ny fanjakana malagasy ho an'ny taona 2024 araka izany ny QMM taolagnaro tsy afaka nanao izany noho ilay fonds souverain tsy mbola misy tokotaniny iray taona mahery aty aoriana. Mbola tsy voatendry hatramin'ny androany izay hotali général ny fonds souverain sy ny commissaire au compte ny volana jolay lasa teo raha ny lahatsoratra navoaka ny Africa Intelligence nilaza ny solotena maritry ny FMI teo aloha Mokhtar Ben Lamine fa tokony azava kokoa ny rafitra sy ny fahafahan'ny fanjakana malagasy mandray ny andraikiny. Ny taona 2024 iray taona taorin'ny fananganana ilay fonds souverain nefa no nananganana ilay antsoina hoe task force izay mbola mijoro hatramin'ny androany. Ny fonds souverain izay voalaza fa hanampy ny fanjakana malagasy amin'ny famatsita ireo tetikasa pampandrosoana mifandraika amin'ny politika ankapobeny Andry Rajoelina. Efa maro naneho hevitra mikasika io fonds souverain ito Madagasikara io ary nilaza fa ny fonds souverain dia kitapom-bola ho an'ny fampiasam-bola eo ampelantanan'ny fanjakana izay matetika noho ny excédent économique na manatombo amin'ny tokony ho izy ny vola miditra sy ny tombo ny ara-toekarena ho an'ny firenena raha adika amin'ny ankapobeny. Fanontaniana petraka manoloan'izany teny hoe ao anatin'izany ve ny toekarena Madagasikara amin'izao andro iainantsika izao? Ao ihany koa ireo nilaza fa ny tahirim-bola amin'ny endriny toy ireny dia mety hifandray amina trafika toy ny volamena, andramena, rongony, biby sy karazan-java-mananaina samihafa izay mety ifamoivoy ao anatin'izany. Raha ny hita ihany koa ny hafa ireo firenena matanjaka no miroso amin'izany fonds souverain izany fa tsy ny firenena tsy mitsaha mihemitra tahaka ny Madagasikara ohatra amin'izany Norvège ry zareo sinoa sy ireo firenena arabo. Raha iroso amin'izany ny Madagasikara vola
volavy aiza tombo marotra avy amin'inona ary inona no ataontsika eto Madagasikara ao anatin'izany fond souverain izany. Izany no midika fa tsy misy mangarahara eto amintsika, tsy misy faiza mitantana ka tiana hirosona avokoa izay rehetra hita fampiasain'ny firenena hafa izay tsy mifanaraka akory amin'ny zava-misy marina eto amin'ny firenena malagasy ary mety ny fahatsapana fa nijabaka ve ihany Rajoelina no antony tsy namatrahana azy io hatr'izay ka hatramin'izao sady iso lara-pahamehana tsy mijery tsara izay fampiasam-bola tokony hiteraka asa hiteraka tombotsoa ny firenena iray manontolo andrasana ny mety hotohiny. Hodiniana mandritra ny fivoriana ara-potoana faharoa eny anivon'ny antenimieram-pirenena amin'ity ny volavolan-dalàna momba ny teti-bola-panjakana ho an'ny taona 2022 io ihany koa ireo tolo-dalàna maro izay hoarosony ireo solombavambahoaka. Tsy anjaran'ny solombavambahoaka ny manao tatitra ny asan'ny governemanta hoy izy ireo raha na eno ny toraka voninkazo nataon'ny filohan'ny antenimieram-pirenena mikasika ny asan'ny fitondram-panjakana. Fanadihadiana mikasika izay hoentin'ny Nelaza Nevson. Isan'ireo lalàna lehibe hodiniana mandritra ny fivoriana ara-potoana faharoa eny amin'ny antenimieram-pirenena ny lalàna momba ny toetr'andro na ny loi sur le climat amin'izao fotoana izao. Isan'ny andrasana eny amin'ny lapany Tsimbazaza ihany koa fa ny volavolan-dalàna momba ny teti-bola-panjakana ho an'ny taona 2024. Manoloana izao ady atao amin'ny fanimbanana ny tontolo iainana sy ny fiovaovan'ny toetr'andro izao dia tokony karakaraintsika ny fanaovana lalàna tokana mikasika ny toetr'andro na ny loi sur le climat. Satria maro mantsy ireo antota-taratasy na document iasantsika amin'izao fotoana izao izay misy ifandraisana amin'ny ady atao amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro sy ny fiarovana ny tontolo iainana nefa indraindray manahirana ihany ny fampiarana azy ireny noho ny fiparitany antota-taratasy izay misy. Ka tonga ny fotoana izay tokony ananantsika lalàna lehibe iray mikasika ny toetr'andro dia io loi sur le climat io. Na eo aza ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny fampelezan-kevitra mitoetr'andro ny fivoriana ara-potoana raha ny nambatra ny filohan'ny antenimieram-pirenena. Nandritra ny lahateny nataon'ity farany ihany koa no nanaovany fanamariana ny asa vita ny governemanta. Notsindrina ireo solombavambahoaka fa tsy anjaran'izy ireo no manao ny tatitra ny asa vita ny governemanta fa anjara asa ny prime ministre izany. Aloha mahita hoe tsy anjaran'ny antenimera no mitatitra ny vitan'ny governemanta. Zay ny asanay manara-maso fa tsy mpanao tatitra ny asa vitan'ny governemanta. Amin'ny lafin'indray zany somary tsy dia amin'ny manokana amin'ny madepute ana tsy dia ny tamiko loatra raha hoe ny antenimera ny tatitra ny vitan'ny governemanta. Manana ny prime ministre izy afaka manao an'izany fa raha ny resaka aralana resaka fanaraha-maso ny asan'ny governemanta dia zay ny asanay zay. Zay aloha tsy raha ny amin'ny district anay tsy mbola hitanao inona ny asa taratra vitan'izany. Tsisy zavatra tena mbola hoe miainga izany raha avy amin'ny fitondrana fohy be. Ny ataonay ngambany ihany zao dia hoe ny miara-miasa amin'ny mpiara-miambonatoka tsy miankina mpamatsy vola avy any ivelany reny zao no manampy anay fa raha ny fitanana fohy be aloha zany mbola tsy hitanay hatreton'ny taratra. Androany no notontosaina tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoana faharoa eny anivon'ny antenimieram-pirenena. Araka ny andin-dalàna fa 570 ao anatin'ny lalam-pandrenana mivory ara-potoana indroa isan-taona ny antenimieram-pirenena. Ny faharetany feptom-pivoriana isan'isany hady aferina ho 80 andro. Manomboka ny talata voalohany nisy volana misy nisy fotoana nisy fivoriana ara-potoana voalohany ary ny talata fahatelo ny volana oktobra kosa ny fivoriana ara-potoana faharoa izay atokana indrindra amin'ny fandaniana ny lalàna mifehy ny teti-bola-panjakana. Saika tsy nahitana ireo masiovo sy ireo diplomaty ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoana faharoa teny anivon'ny antenimieram-pirenena androany. Fa mbola manana fahefana eto amin'ny firenena avy ny prime ministre sa mipetraka ho tsangan'olona fotsiny ihany io no fanontaniana napetraka ny teo anivon'ny vovonana antso manoloana ny fanginany ity farany tsy fahitana azy intsony manoloana ny olam-bahoaka ankehitriny. Henri Florian no mitatitra ny Tsiprianzay. Mbola misy fehizany prime ministre lehibe ny gouvernemanta izany amin'izao fotoana izao sa efa tsy misy intsony. Isan'ny fanontaniana lehibe apetraky ny olom-pirenena indrindra fa ny mpanara-baovao izany fanontaniana izany. Eo anatrehany izao olam-bahoaka etsiro izao. Raha ny hita ankehitriny tsy retsaika tanteraka ny prime ministre Antsay Christian ity faran'izay lohan'ny gouvernemanta ary manana andraikitra lehibe ihany koa amin'ny fanatanterahana ny politika ankapobeny ny fanjakana ny fitantanana ny asa sy ny raharaha ary ny fanaraha-maso ny rafitra rehetra. Izy no mitarika ny kabinetra sy ny ministera ary miara-miasa amin'ny filoham-pirenena amin'ny fanapahan-kevitra lehibe.
toa tsy hita amin'ny tena asany intsony ny praiministra antsikristo amin'izao fotoana izao izay mampitombona ny ayainy maro ny hoe lasa sangan'olona fotsiny ihany etsy farany dia zay ny fantahina apetraka hoe misy fahefana veo ampelantanan'ny praiministra sa ataoko hoe mialatsiny amin'ny fiteny hoe tsangan'olona fotsiny na atao mialatsiny hoe robot fotsiny ve fa premier ministre zany ataoko hoe lehibe ampantanteraka zany olona manana vina koa zany manana sosikevitra manana vahaolana fa tsy banatsy hoe anaraka baiko fotsiny fa nataoko hoe filoha ampantanteraka izy manana ny zay le hoe républicaine manana anjara brika manana ny ataoko hoe fahefana sy ny stratégie hoentina samy hoentina itadiavana vahaolana ho an'ity firenena ity dia zay zany no tiana otsinjiny ay zany ny toeran'ny praiministra inona ny vahaolana hoentina fa ataoko hoe mpiasam-bahoaka azy ary olona nataoko hoe olom-boatendry ary izy ataoko hoe miandry zavatra avy amin'ny vahoaka amin'ny mahatany républicaine antsika manana anjara toerana goavana izany praiministra izany raha ny nambaran-dropana politika drany ary tokony ho hitabetsaka izy amin'ny fitadiavam-baolana maro lavy amin'ny mahafiloha ataoko hoe lehibe ampanantanteraka azy zay tokony anjaikiny mihitsy ary tsy zavandromandry ary izy ary ny tokony ataoko hoe hitabetsaka amin'ny zavatra atao mety hiteny izy hoe miasa mangina fa tsy fotoana n'izany intsony zao fa mitondra fireneny zany ao ny ataoko hoe asa zay atao jerena koa ny ataoko hoe ny miteny vahiny hoe psychologie ny vahoaka satria tena efa rendrika mihitsy ny vahoaka zay mampikorotana amin'ny fiarahamonina fa raha ianao indray ny tsy miteny dia rendrika le vahoaka malagasy ka manao ny tsy fanao samy manao zay tiany atao daholo ka tokony anjaran'ny premier ministre mihitsy miteny sy mame ataoko hoe torolalana ho an'ireo gouvernemanta ava miady hevitra amin'ny filoham-pirenena hoe zao ny tokony lalana ivoahana amin'ity fa araka ny teniko teo hoe sanatria ho robot fotsiny na ataoko hoe manaraka baiko fotsiny fa adido amin'ny firenena zany tena zava-dehibe raha ny filazan'ny filoha fa ekipa nitondra fombiazana ho azy ny fitazomana ity praiministra ity izao tokoa ve ny fombiazana hitan'izy ireo sa inona marina no sakana tsy hanolona azy rehefa hita fa tsy mahomby afaka mampidibolatra amin'ny roapolo tapitrisa ariary isaky ny vahoaka malagasy ny fitrandrana ny menaka mavesatra ho tsimiroro raha misy ny finiavany fanjakana noho izany ho ny profesora Solofo Zonis manampahaizana amin'ny sehatry ny fitrandrana solika afaka mpandehanana tsara ny orinasa jirama ihany koa ny solika azo avy amin'ny fitrandrana ny tsimiroro ialana amin'ny fiankinan-doha amin'ny findramam-bola amin'ireo firenena avy any ivelany. Christian Dimby. Azo atao tsara ny mitrandraka ny menaka mavesatra ao Atsimiroro ary tsy voatery iankin-doha amin'ny findramam-bola amin'ireo firenena avy any ivelany isika eto Madagasikara raha misy ny finiavan'ny fanjakana amany olam-bahoaka amin'ny alalan'ity fitrandrahana menaka mavesatra ity. Manana réserve menaka mavesatra manodidina ny 5.10 milliards de barils Atsimiroro raha toa ka 2.7 milliards de barils amin'izany no azo trandrahana tsara izany hoe mety azona vola hatrany amin'ny 2 milliards de dollars araka izany afaka mampidibola hatrany amin'ny 20 tapitrisa ariary isaky ny malagasy tsirairay ny fitrandrahana ny menaka mavesatra ao Atsimiroro ho ny profesora Solofo Zonis manampahaizana amin'ny sehatry ny fitrandrahana solika. Ny gaz tsirairay avy amintsika 25 millions d'habitants manana 68 barriques américaines zany 159 litres fa 68 dia ny valeur an'io 10 tonnes pétrole rehefa transformé na 10 tonnes zany hoe manana vola 20 millions d'ariary ianao amin'ny Atsimiroro tsika 25 millions d'habitants vajanona fotsiny amin'izao atsika io zavatra io ny fanarahan'i Madagasikara olona amin'ny fanjakana malagasy any ambanin'ny tany mbola atsika rehefa ampiakarina ka lasa vilona lourda dia mitady tsenam-barotra zareo tsy mifanaraka ampiakatra grady any Madagasikara olona tsy mifanjakana dia mivahaolana resako andao ampiakarina grady aloha transformeny anao an'izay sa tsy anao an'izay. Tsy voatery hanafatra solika avy any ivelany isika fa afaka mamaly ny filana ato anatiny avy ao Atsimiroro sy ny Bemolanga raha ny fanazavana hatrany. Menaka mavesatra iny tsy azo ampiasana avy hatrany fa tsy maintsy misy fanamboarana atao zay mahatonga nino lasa ohatran'ireny pétrole conventionnel ireny sy ny crude ny anaran'izay amin'ny teny anglisy ampiakarina grady rehefa miakatra grady iny lasa ohatran'ireny pétrole conventionnel ireny dia ny pétrole conventionnel amina raffinerie distienne zay vao lasa an'ireny hoe essence kérosène na gasoil dia ny zavatra resahako androany atambatra le fampiakarana grady ary ny raffinerie
atao etatoerana ataontsika malagasy atao kelikely ary mora fa tsy lafo zay problème Madagasikara olany anazy akoatr'izay vola tsy toko tsy foroana no atokan'ny fanjakana malagasy hividanana solika ampandehanana ny orinasa jirama isan-taona magaga ohatra ny tipikaroka ity ny tsy ampiasaina ny menaka mavesatra ao Atsimororo ovaolana amin'izany ny fitrandrahana ny menaka mavesatra ao Atsimororo izay dingana lehibe ahafana mampiroborobo ny toekarena eto Madagasikara ka tokony isy ny fampiasana azy amin'ny atsakany sy andavany isy ny tamberina ndraikitra ho an'ny vahoaka malagasy filaharam-be mahatratra any amin'ny efatr'oreo isan'andro no hita eny anivon'ireo agence ny jirama no ny fatapahany herinaratra misy amin'izao fotoana ho an'ireo izay andoha ny vidin-jiro raha ny fanadidina natao maro amin'ireo mpanjifa no voatery mivezivezy manoloan'izany kanefa ny faktiora tsy maintsy aloha ankilan'izay tsy ahitana fiovana raha ny fitarainan'ireo mpanjifa fitianakoloina manomboka amin'ny valora maraina hatramin'ny 12 atoandro ireo mpanjifa ireto milahatra eto amin'ny agence jirama handoavana ny faktiora raha ny hita etsy amin'ny jirama Ambatonakanga antoa mampisatra ny filahana ny fatapahan'ny herinaratra izay tsy ahafahan'ireo mpiasa manoho ny asa araka ny tokony ho izy miato ny fandraisana olona manoloana izany efa fandroana izao ireto mpanjifa reto no mivezivezy tetỳ an-toerana raha ny fanazavana filaharam-be tahaka izao hatrany tao anatin'ny 2 andro raha ny fitarainana saingy tsy nisy vahaolana andritsorona société ojirona orinasa mbola ohatrany maly any ny androany maly azo efa nilatra teto adondroa dia rehefa afaka adondroa zehatra rehefa miteny hoe tapaka ny connexion dia nandeha verimaina fotsiny izany ianao nandeha nody dia miverina indray andro any dia mbola ohatr'izao ihany ny filaharana tsisy fiovany fa vao may mitombo ie dépense amin'ny gasoil mangony fotsiny ny fandoavana vidin-jiro mango fotsiny efa ianao sady very fotoana mivery andro ilay filarana amin'ny jirama tokony tady vahaolana izany ny jirama hoe inona ny tokony atao mba ilan'ny filarana be ohatr'izao resaka jirama zany izy ihany manjoro amin'ny tsy lany izy manapatapaka an'ilay jiro zao tapaka hatramin'ny connexion dia mijaly zahay omaly ihany ny androany omaly fa tamin'ny valony teto tamin'ny 12 ny ala tsy naharitra dia zao indray amin'ny verina mbola kodizafy ihany leksisa andoha jiro matahotra le mandoha an'le 10,100 raha tsy faktura amin'ny volana ambony tsy hitako fa mbola ohatrany teo ihany aloha ohatran'iny ihany naloha amin'ity ankilany isan'ireo mampitaraina ny vidin-jiro izay tsy nahitana fiovana isam-bolana efa mazava fa tsy mandeha 420 ora amin'ny 420 ora intsony herinaratra omaly tsy miova ny vidiny tokony aloha raha ny fanazavana hatrany ireo mpanjifa izay tsy maintsy miaritra mandoha ny vidiny herinaratra noho ny tahotra amin'ny sazy 10,100 dia ny ala satria za miasa dia tsy maintsy mamonjy le asa indray aloha dia avy eo miverina teto indray ny ariva dia mbola ohatr'izao ihany dia mbola tsy vita ihany le izy io aloha tsy miova fa neo ihany nefa hoe mbola plus 5% raha voatara fandaoany nefa zay maly efa teto dia androany dia mandoa facture dia avy eo miverina miasa indray atreto fampanantenana kibony omby izay tsy mbola fantatra ny fivoarana no atolotra ny fanjakana mikasika ny fanampiana amin'ny famokarana herinaratra eto amin'ny tsika ny malagasy hatrany no mizaka ny vokany amin'izao fotoana ankoatra ny fiariana izay potika noho ny tsy fisian'ny herinaratra tsy maintsy milahatra ary mandany fotoana ihany koa ny fandoavana ny vidin-jiro izay tsy sitrahana araka ny tokony ho izy lafomba vao hafa kosa indray manana fomba fiasa miavaka amin'izao fotoana ireo tambazotra mpangalatra tany eto amintsika ary olona avy any amin'ny fatra maro nitondra fahaisana tamin'izany ny olona ny fanana tany eto amintsika izay tsy nahitana fiovana tao anatin'izay 20 taona izay ka hiton Andriatsilavo 20 oktobra lasa teo chef d'arrondissement iray sy praitsykombakomba aminy no niakatra teny amin'ny pak 67 hektara no ny fandikana lalàna fanararota-pahefana ary koa osoka sy fampiasana osoka amina resaka tany nahiditra ponjavonjy maika izy ireo eo ampiandrasana ny fitopitsarana raha ny fanatedinana natao efa misy réseau paka sy mpijirika tany ka isan'izany ireo nahiditra mponja vonjy maika ireo raha ny fomba fiasa mijery izay tany tiana alaina aorian'izay mitady olona iray misy fifandraisana amin'ilay tany rehefa izay mambabo ny fony olona io sy mifanaraka amin'ny antsokosoko ahafahana mahazo ilay tany ho fanatanterahana izany manoratra acte de notoriété osoka miaraka amin'ny chef d'arrondissement ka mampiditra izany amin'ny registre tena izy sy mifandraika amin'ny acte de vente rehefa manana io acte de notoriété osoka io ilay olona no tambazana tany am-boalohany izay milaza fa izy rery ihany koa no mpandova dia miroso amin'ny fivarotana ilay tany
amin'ilay olona mpidirika. Soratana amin'ilay olona mpidirika izay nividy eny amin'ny domaine ny tany aoriany izay rehetra izay. Toerana maro no efa niaran'izany raha tsy ilaza afa-tsy ny tety Anosy-Be, distrika Avaradrano. Efa 20 taona mahery izay ireo nanajary ny tany no nangataka ny prescription acquisitive teny amin'ny domaine Avaradrano, saingy tsy nahazo izany. Taitra nefa rehefa avy eo misoratra amina olona hafa ny tany. Nisy nanao fangatana dia nanajary, dia zay araka izay nanao fanajariany izay a dia nomeny fanjakana nomeny fokotany anazy a ho aren'ny brique tanteraka misy le trano. Dia misy araka izao hitantsika izao efa misy navita, misy mbola tsy navita, mbola onkory zany ny taratasiny sasany. Dia taty arina izy tia misy an'izay olona mipetraka teto izay a, anabavy no mipetraka teto a, dia rehefa namboarina le trano a dia le asa le anadany nanao an'izy. Dia rehefa mipetraka teto ho anadany io a dia izay namaritra n'izay tany izay izy hoe anazy daholo le tany manodidina izay mirefy 22 zara. Dia taitra moa ny olona taty arina, ao moa manana, ao ny tsy manana. Manana moa dia mba afaka amin'ny mamanana zay mba afaka mikarakara ny taratasiny. Mipetraka koa le tsy fahaiza, indrindra moa amin'ny fahatahorana birao dia mipetraka amin'ny mponina daholo zay ka kanto izy ity zany mba sendra ny olona telo mitambatra izay mitondra azy teny amin'ny Bianco dia ny afarana tamin'ny fiakarana ambonimbony zay izy a. Dia farana moa izao amin'izao tsika fotoana izao dia hikatra vonjy makeny tany mora izy. Maro ny olona sy ny fianakaviana hiara-ny fakanany tany antsokosoko tahaka izany eto amintsika, ary efa misy tambazotra matanjaka sy fiaraha-miasa amin'ireo tompona andraikitra sasany. Ankoatr'izay, miteraka olana amin'ny fananantany eto amintsika ihany koa ny fangatana titra na famindrana titra amin'ny alalan'ny fandovana, fifampivarotana, fanolorana ary fifampizarana. Eo ihany koa ny olana teraka ny satatany lany andro toy ny tany misoratra amin'ny voanjo na ny terrain titré au nom des colons, ny kadasitra tsy totosa hatramin'ny farany, ary ny olana teraka ny fibodona tany ataon'ireo orinasa na mpampiasa vola vaventy. Tafiditra ao anatin'izany ny fanisorana olona mpampiasa ny tany raha misy ilain'ny fanjakana ny tany. Ireo olana rehetra ireo izay tsy nahita-panovana tao anatin'ny 20 taona. Ny tsy fandriam-pahalemana no hita mirongatra amin'izao fotoana, indrindra ny alatromby raha ny tatra nataony solombavambahoaka tamin'ity androany ity. Voatery tsy maintsy mivatra ny omby ny araka izany ankamaroany ireo tantsaha, ny omby izay tena ilaina amin'ny famokarana raha ny fanazavana. Fanadihadiana. Mirongatra ny alatromby ao amin'ny faritra Vakinankaratra amin'izao fotoana izao ho ireo solombavambahoaka any an-toetrano. Velotaraina manoloana izany ireo mpiompy, indrindra ireo tantsaha-mpamokatra. Ny omby no antoko ny famokarana, saingy izao iarany tsy fandriam-pahalemana izao. Taratry ny fahantrana sy ny fahasairanana ny tsy fandriam-pahalemana raha ny fanazavana, ary saika hita taratra amin'ny faritra maro manerana ny Madagasikara izany. Sabotsy ariva. Somariva fo sabotsy nisy fanafian-daly tao amin'ny commune urbaine Betafo. Nanapoaka basy be olona arakarainy maty, rem-pianakaviana, omby anakaroa. Izay tsy lavitra akory ny tanàna sy ny renivohitra tonga teo ny mpitandro filaminana fa very ny omby maty ny tompony omby. Mampalahelo vahoaka ny atao any amin'izany commune Vinano Antsimizany dia tena miteny mihitsy ny hoe aleonay mivarotra ny omby ao pahatra tsy anananay loza. Fa raha io mbola tazominato dia amatana fahafahatra zay raha amaraina ny andro. Dia dikan'izay nefa io no ety ny angalana zezika ahafahany mamboly, ahafahany manatsara mivokatra eny an-tanimboly, eny an-tanimbary. Dikan'izany dia hoe tena miteraka fahantrana maika mahanitra ny vahoaka any ambanivohitra amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana io. Ny vahaolana dia hoe tena fametrahana an'ireo mpitandro filaminana, apinana fitaovana, apin'ireo mpitandro filaminana, omena fitaovana izy ahafahany tena mijery manampy an'ireo tantsara eo amin'izany tsy fandriam-pahalemana izany. Fa tsy vitany maha-olombelona hoe miambona dia miambona, mafanentana ny hoe miambony. Hiteraka tsy famokarana ireo tantsaha ny tsy fandriam-pahalemana izay misy ankehitriny, ny tsy famokarana izay mety hiteraka fifindramona raha ny fanazavana ireo solombavambahoaka. Zany dia zao hoe lasa tsy hamokatra tsony ireo vahoaka any ambanivohitra fa hiakatra eto an-drenivohitra daholo. Ary izay anisany anankiray hiteraka tsy fandriam-pahalemana eto. Fa rehefa hoe ampiana zany tantsaha tena manana volonté mpitondra, manana finiavana mpitondra hoe andao ampiana ny any ambanivohitra. Na amin'ny resaka masom-boly io, na amin'ny resaka fitaovana io, fa ny resaka nataoko hoe ny resaka fanatsarana andre foto-drafitrasa amin'ny tambazotra amin'ny resaka lakan-drano ahafahany tatsamam-boly. Fa zany anisany efa nitondrana antso zany hoe miantsona eo anivon'ny ministera, ao anivon'ny fambolena sy ny fiompiana, fa tena hoe marina amin'ny resaka olana rano eto Antananarivo. Fa resaka rano zany tena hoe mbola azo tantanana io any ambanivohitra, fa le politika zany dia le finiavana anomboka, le finiavana tena hitondra fampandrosoana
tsy mbola tazana treto. Ny fitadiavana vaolana mahakasika ny sosialim-bahoaka no fa ilaina atao lahatra ampahamenatra ny fanazavana hatrany eo ihany koa ny fampitaovana ireo mpitandro ny filaminana amingorana ny tsy fandriam-pahalemana izay mamotika zavatra maro ankehitriny. Dia ilafiny vaovao iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no entina amin'izay tao anatin'ny doka fohy vetivety. Ndahoary. Miaraka muzika Stelma ndao kivazo bobaka kokoa araroto fa promo be vidiana tolotra muzika de mahazo cadeau méga atram 1,5 gigaoctet ikifianao ireo artista malagasy zato isanjato ela kokoa naiza misy anao safidy fotsiny zay tolotra muzika mety aminao téléchargeo aingana ny appli de tsindrio ny dièse 11 étoile 6 dièse. Sarbidy ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky mifonao ho anofinofinao sy ny tetikasanao miaraka amin'ny indrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana aza miasa saina fa ho karakarainay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika miteti-kasanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aeline Nissan. Plusieurs filières au choix: génie logiciel, développement web, applications mobiles, administration de bases de données, intelligence artificielle, robotique, cybersécurité, cinématographie, ingénierie du son, marketing digital, journalisme numérique, communication digitale, génie civil et énergie renouvelable, agrotourisme et hôtellerie. Rejoignez les universités Immédiat, l'USTIO et l'Aeline Nissan. Appelez le 034 31 777 37. Mamerina ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa sady farany fampahalalam-baovao mbola manasana ao hatrany hanaraka izany hatramin'ny farany anohizantsika ny fampahalalam-baovao tsy tokony hantra tahaka izao i Madagasikara raha mahay mitrandraka ireo harena voajanahary izay ananan'ny fitondram-panjakana ankehitriny ny fitrandrana ireo harena voajanahary izay tokony siako mivatana amin'ny fiainam-bahoaka atony tokony hanomezan-danja ny voika-pikarohana entina mampandroso ny firenena honita lemsana ny sekoly ambony eo anivon'ny université Antananarivo. Fanadedina hoetiny Christian Dimpy. Ny tsy fahaizana mitrandraka ireo harena voajanahary eto Madagasikara no antony mbola mahatonga ny firenena mihamanitra tahaka izao. Manakareny Madagasikara na ara-tontolo iainana na amin'ireo karazan-java-mananaina na ihany koa amin'ny lafiny harena kibon'ny tany. Saingy tsy misy akony mivatana eny amin'ny fiainam-bahoaka izany. Zava-dehibe araka izany ny fanomezan-danja ny voka-pikarohana mikasika ny harena voajanahary raha tiana ny andrandra izay fampandrosoana eto amin'ny firenena izay. Fa maninona tokoa tsika no tsy mahay mitrandraka ve tsika to mitrandraka ihany tsika fa tsy tonga ny fampandrosoana le izy dia zay zany le tena ilaina voka-pikarohana ao anatin'le koloko zany zay hoe fa maninona marina moa ny fombatsika ve règle ny toetratsika ve comportement sa isika mihitsy no tsy manana ny traikefa azahoana mitrandraka dia zareo ve zany mahay manao an'le sa tsika no tsy mahay manao an'le izy zany fanontaniana daholo zay no voka-pikarohana no manao an'le izy tsy afa-misaraka amin'ny fampandroana ny firenena ny fikarohana sy ny voka-pikarohana ary iray ao anatin'izany ny mikasika ny harena voajanahary. Ny fikarohana natao dia ny harena voajanahary daholo no natonga ny olona nandroso be da be ny firenena zay nandroso
noho ny fitrandrana ny arena voajanahary fa misy ihany koa nefa ny firenena manana arena voajanahary fa tsy nandroso mihitsy. Zay zany ny tsara hojerentsika hoe fa maninona moa isika eto Madagasikara no manana arena voajanahary be da be nefany tsy miatraika any amin'ny fandrosoana le izy. Nanomboka androany ary aritra 3 andro eny amin'ny Université Antananarivo ny colloque scientifique international entina mamelabelatra sy dadava-mbaolana manoloana izay fampandrosoana maritra amin'ny alalan'ny arena voajanahary izay. Ifandroritana ny fitantanana ny orinasa lazany Betsileo ankehitriny ary samy laza fa manana ny atota taratasy ara-dalàna amampitantana azy avokoa ny mpitantana teo aloha sy ireo mpitantana vaovao izay napetraka anazy na ity orinasa ity. Aingo rakotiny irina Kolofianaran-tsoa. Atao arina ny olana no sedrain'ny orinasa lazany Betsileo dia nisy ireo olona niezaka nampiasa vola teo anivon'ny izany orinasa izany mba tsy ho harendrika ity orinasa riarian'ny Fianaran-tsoa ity. Tinjanona teo fa nisy ny fananganana komity manokana izay hanarina izany ary amerina indray ny lazan'ny orinasa. Ankehitriny nefa misy ny tsy fifankazahoana eo anivon'izy ireo. Ankilany ireo nampiasa vola nanala izany atao anatin'ny fahasahiranana, andaniny kosa ireo komity natsangana hanarina ny fahavoazana izay tafiakatra hatreny amin'ny fitsarana moa ny raharaha. Ankehitriny ary dia ifandroritan'ny roa tota ny orinasa ary samy milaza ho manana ny taratasy amin'ny mampitantana ny orinasa ny roa tota. Araka ny fanapahan-kevitra laharana numéro 004 FIA bara 20 bara CA ny 14 août 2020 izay fanapahan-kevitra nataon'ny CA dia sy dia izay itsony raha mampiarivelo Justin satria sy nahatanteraka ary sy nanaza ny fifanaraha-piarah-miasa. Hamafisy ny didim-pitsarana tamin'ny grosy ny Cour de cassation chambre civile commerciale sociale numéro 11-13 tamin'ny 13 septembre 2023. Ny ankilan'izay afany andaniny kosa dia manambara fa mazavany azy ireo ny atota taratasy amin'ny mahambola mpitantana azy ireo ny orinasa. Ny zavatra tany amin'ny Cour suprême tompoko de suspension fa tsy annulation ny contrat. Nangataka ny annulation ny contrat io zany nisy azy nitarin'ny PCA Lucien fa tsy naharavan'io ary akoatran'izay zany ny mpamboly dia nanala avy hatrany andro zareo CA reo sy ny PCA avy hatrany isaky ny secteur tia ny taratasy ny soniaviny zany PCA zany tia sady milaza hoe manala ny CA rehetrarehetra no mitazona ny DG amin'ny toerany. Toa tongo bakivako ny Fianaran-tsoa moa ity raharaha lazany Betsileo ity izay orinasa nanana izy azy manerana ny nosy ary riarian'ny Fianaran-tsoa mihitsy ny fananana azy. Nefa moa dia izao ifandroritana izao ny fitantanana. Mamelona fianakaviana maro moa ity orinasa ity ka asa na savorovorokilantona na sanatria ve dia iafara hatramin'ny faravany. 15 oktobra taona 477 15 oktobra taona 420 feno 20 taona androany ny tifirana Mpahibe Maso anandray ny Andriamampandry niaraka tamin'ny prince Ratsimamanga Tetsy Antsahamanitra. Fitiavan-tanindrazana ao nitifirana azy ireo ary maro ireo taranaka ankehitriny tsy malala ny tantara akory ho fahatsiarovana izay tsingeritaona nahafatesany iray n'Andriamampandry izay araka izany nisy androany fanaterana ny fehezam-boninkazo teny amin'ny fatsany teny Angady Fotsy nisy ihany koa ny fampiratiana sy fampahafantarana ny tantarany fanampanazavana. Ary ny fandriana aza dia hoe any amin'ny sekoly samihafa any amin'ny vanim-potoana ny lehibe 20 oktobra tahaka izao dia tokony misy hetsika tahaka an'izany satria tantara ny firenena zany. Azonareo an-tsaina moa zany hoe malagasy no elohina noho ny fitiavan-tanindrazana. Ary fantatsika fa reny malagasy namoy ny ainy reny anisan'izany Ray Nandriamampandry dia tsy ho tahaka an'izao iaina ny malagasy ankehitriny izao no ny rindry zareo toerana misy an'ny Madagasikara tanindrazana tamin'izany fotoana izany. Fa mba ho firenena mandroso, ho firenena miadam-pinaritra nitonona ho any. Kanefa rahantsika mahafantatra fa zao ny zavatra misy. Afatra izay nataony Ray Nandriamampandry omby amin'ingeny ny hoe manaova ny fahamarinana. Manaova ny fahamarinana. Afatra fanaony koa ny hoe tiavo ny tanindrazana. Afatra fanaony ny hoe loloavy ny ankohonana, hajao ny ankohonana, arovo ny ankohonana. Afatra fanaony koa ny aza miala amin'Andriamanitra. Afatra fanaony ny hoe tiavo ny fianarana, ny ianarana mandrakariva.
tsy ampy ary mbola kavitsiana hatreto ireo toerana natokana anaovana fialambolin'ny mpianakavy raha ny hita eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Ny fahefa-mividy izay hita taratra ihany koa fa mbola ambany dia ambany tsy ahafahana mampifaly ny ankizy araka ny tokony ho izy. Antony ny hetsika salon du loisir ho an'ny saranga-taona rehetra ny faharoa amin'ny fahatelo ny volana novambra ho avy izao fitianokoloina. Lazaina ho lafo tsy takatry ny fahefan'ny sokazin'olona rehetra ny toerana manokana ahafahana mampifaly ny ankizy raha ny hita eto an-drenivohitra hoy ireo mpiantsehatra zava-dehibe ary ilaina manoloana ny sorisory amin'ny andavanandro manoloana izany ny fialamboly izay mety amin'ny endriny maro samihafa. Hoe izy koa le ho an'le olona any trano mety hoe tonga ao trano anao zany rehefa weekend ve dia misy mantsy ohatra fianakaviana hoe inona ny ataontsika androany andeha hoaiza hoe hitsangatsangana sa inona na ilalao. Dia le resaka fialamboly eto Madagasikara na ataontsika eto Tana ohatra raha ohatra hoe misy ny olona zao fianakaviana raha te lalao izy te lalao zavatra izy nefa ny fidirana eny toeraka hafa mety tsy mitovy amin'ny fidiminy mety hoe mitovy fa zavatra anankiray afaka ataony nefa be dia be zavatra atao. Ankoatra ireo hita eny Analakely amin'ny vanim-potoana ny fety zara raha misy toerana voatokana eto an-drenivohitra ahitana ireo karazana lalao. Araka izany ho tontosaina eto sy vato mandritra ny roa andro ny hetsika salon du loisir izay iarahana amin'ireo mpisehatra amin'ny fialamboly sy fampifaliana ankizy manomboka ny 2 sy 3 novambra ho avy izao. Trangam-piarahamonina kosa indray namon'ny eno ny ratra mafy nahazo azy teo amin'ny lohan'ilay tovolahy voalaza fa nangalatra koa tao anosiala ka noratra ny tovolahy miisa 4 tao an-toerana ilay koa nefa efa hita tiorina ary olona hafa no nakazy raha ny fanazavana voaray fanadihadiana. Very ilay akoho ka ilay mpiasa ihany no nolazaina fa naka io akoho tsy hita io. Araka izany lehilahy miisa 4 no nantoina anafay ilay mpiasa rehefa naratra nahidy tao an-trano. Agofokarongony aloha zareo dia zay amin'izay vao namona. Da rehefa avy eo zany novonoiny tao an-trano i Christian sady sy niaso gendarme izy sy niaso président Fokotany dia nahidiny tao an-trano zany moa i Christian dia nivonovonoiny tao dia rehefa avy eo nisy nampandre carte mobile da le carte mobile zany enafahana iny zeran'ny Christian tao amin'le trano ka azy moa zany voatazana i Christian efa tsy nasiary tena dia voatery noentinay any amin'ny hôpitaly amin'ny manara-penitra Anosiala dia nisabo anazy ay nanomboka tamin'ny 30 septembre dia 11 octobre ay navoaka ny dokotera. Antony namoahana azy raha ny fanazavana ny tsy fahafahan'ny fianakaviana nandoa ilay vola anaovana opération ny lohan'ny ilay naratra izay voalaza fa nisy raha ny androny. Ireo namono azy ankilan'izay tsy niantoka na ariary aza raha ny fitarainana atrany. Ny valy ny eskanera tao manara-penitra dia hoe tsy misy didina hono io valy tapitisa ny andidina azy dia noho ny sy fananako ny valy tapitisa nangataka ny voaka tompoko hoe sy manana valy tapitisa ny andidina dia aloha ny angataka ivoaka satria sy manana valy tapitisa ho za magnosy any dokotera dia le dokotera le mpamono sy nandray andraikitra nandray ateto hatramin'izay narareny zandriko nandrita ny tapa-bolana hatramin'ny voaka aty amin'ny lavatrangoko hatr'izao dia mbola nahay vava ihany le olona nefa ne zay sy namono an'io. Nametraka fitoriana ny fianakaviana saingy tsy nisy valiny tsy nisy fanadihadiana atao mikasika ity raharaha nafatesan'olona ity. Tamin'ny 1er octobre ay nametraka fitoriana tao amin'ny gendarme amin'ny brigade Ambodra Atsimo dia niandry valin'le fitoriana zay nandritra ny 10 andro sisy valiny sisy fanadihadiana amin'le olona vanin-doza fa nizanona amin'izao fotsiny dia gaga moa iay raha mijery ny zava-misy ka zay fahafatesana no hita taty aoriana. Ary ny tena olana raha ny fitarainana atrany efa hita ilay akoho ary olona hafa no voalaza fa nangalatra azy. Dia nandeha le resaky kanzo olona hafa hono le nangalatra an'le akoho ary le akoho efa niverina amin'le tompony dia raha niverina amin'ny tompony le akoho moa zany ireo sy nampahafantatra anay fa kononkonony zareo ao amin'ny miaraka ao ihany satria efa te hanapotika ny rahalanay izy. Tamin'io fotoana io dia mbola namoaka vava le olona namony anazy fa sisy dikana aminay io
mahantra ny fianakavian'io sy afaka manao ninoninona ireo ora nefa olombelona sy tokony fanao an'izany angatahana ireo manam-pahefana sy tompotra rehetra ijery akaiky ity tranga ity hoy ny fianakaviany maty ny faty izay tsy maintsy alevina any amin'ny fahasandrazany any mananjary angatahana ihany koa izy ireo ny ampiarana ny lalàna amin'izay rehetra nahavanina ny loza tahaka izao eo amin'ny maresaka iraza-pirenena kosa indray manjaka ny fampijaliana sy fanitsakitsana ny zolombelona eny anivony ireo fonjany Rwanda amin'izao fotoana araka ny tatra avy eo anivony Human Rights ankoatra ireo endrika fampijaliana rabatana misy ihany koa ny fanerena mivantana ireo voafonja hanoso ny fanekenana iloko tsy natao azy ka hiara-ny vony ireo tsy manaiky izany mararaka izany ireo voafonja no mamony ainy vokatry ny fampijaliana mahazo azy ireo ao anatiny fanohanana ny atsika maro samihafa araky ny tatry ny Human Rights hatrany mampanilo laklosy ary manaitra ny firenena mikambana sy ireo firenena miaro ny zon'olombelona araky izany ity firaisamonim-pirenena ity dia iny maresaka iraza-pirenena iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no entina mamarina ny fampalalam-baovao an'ity alina ity ankasitrana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aeline Nissan vous a présenté. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.